Andrenesanareo ny feon'ny Dominique, Sinez, Vero, Fredline, Hervé, Eva, Rova, Liva, Paul-Louis, Flavien, Julie, Arsène. Teo amin'ny sehatra teknika Touffe sy Jean-Jacques. Tanàna ambanivohitra antsoina hoe Beky any Italia no nahaterahan'ny Don Bosco. Ao tanàna somary atsimon'ny Turin no misy azy io. Tamin'ny 12 Aogositra 520 i San Melchiorre Bosco niteraka, ary Jean ny antsoina azy, na Joany amin'ny teny malagasy. François Bosco no anaran'irainy Joany, ary Marguerite Okiena no anaran-dreniny. Reo lahy kosa ny zokony, i Antoine sy Joseph. Joseph no iray-reny amin'ny Joany, fa i Antoine kosa zaraky ny François Bosco tamin'ny vadiny voalohany efa lodimandry. Irairay zany izy telo mirahalahy fa tsy iray-reny. Zokony Joany 7 taona i Antoine, ary 2 i Joseph. Niara-nena tamin'izy menakavy ihany koa ny renibeny Joany, reninga François Bosco. Na dia tany Europianina iverina ho tanin'ny mpanankarena azy Italia dia mpamboly sy mpiompy reto ray aman-drenin'ny Joany Bosco. Nanana trano iray sy sompon-tany vitsivitsy ihany izy ireo ambolena sy ompiana, saingy tsy ampy hamelomana ny fianakaviany zany. Hany ka mbola niasa tamina mpanankarena anankiray manantany midadasy nga Bosco hamelomany ankonany. Sedra mpiainana roa samihafa no voarakitry Joany Bosco tamin'ny tantaram-piainany. Sedra mpiainana fonimbola zaza na dia voarotona monja azy izy, kanefa tsarony sy voatantarany tamin'ny atsipriany. Ny fahafatesandray no voaloha-pahatsiarovany Joany Bosco momba ny fahazazany. Hitrangana ritina tsy nampoizina ny rainy ny tolakandro ny volana May 17 avy niasa tany an-tsaha izy tamin'izay, kanefa izy mbola tsemboka sy nafany indrindra no nidina tao amin'ny lavaka mangatsika fitehirizan'ilay mpampiasa azy divay. Raha vitsy tao aoriana izay fiovan'ny hafanana tampoka tamin'ny tenan'izay dia tratry ny tazo mahery nombana areti-tratra izy. Ny ombony aretina ka zara raha nialany enina ny 4 ny fitsaboana azy dia nindaosy ny fahafatesana ny rainy Joany Bosco. Tsaroany Don Bosco tamin'ny fitantarany ny tenindreniny hoe tsy manandray intsony ianao zao ry Joany kely. Izay no zava-nitranga voalohany tamin'ny fiainany ka mbola tsarony sy tadidiny. Tamin'ny 17 no nandozan'ilay andro ny ankinana ny fianakaviany Joany Bosco. Saingy nifanosy tamin'ny fotoana nosary tao amin'ny faritra avaratra andrefany Italia manontolo, Piemonte, toerana nisofren'izy menakavy fandozany io. Onjonjondramatoa Marguerite Sambre sisany fiantsoroana ny fiainam-pianakaviana. No anana tsy elazaina no nahazo ny tantsaha rehetra. Hany ka nisesisesy ny tsomponinana ny tambany vohitra, ary ny tany zotra namonjy an'ny Turin renivohim-paritany. Na izy ny saringy-portagna mba ny akamaroan'ny olona. Ny amaro ny mpangataka ary nisy aza ny maty teny am-pihinanana bozaka ho sodi-sakafo. Mbola nodimbiasan'ny ahitany lavabe ny fanalan-doha-taona tamin'ny 17 ka dia very avokoa ny vokatra rehetra teny an-tsaha. Tsy afaka tamin'io anoanana mampitibitibo maro ny fianakaviany Joany Bosco, kanefa noho ny herim-po sy ny heritsaindra matoa Marguerite, na dia teo aza ny tsy fahaizan-taratasy dia mba mangirana ihany ny fianakaviany. Io mosary io no sedram-piainana faharoa voarakitry Don Bosco tamin'ny tantaram-piainany. Tsarony fa nanome sakafo tsy tapaka ho an'ny fianakaviany neny, raha mbola nisy tahiry azo natokana koa tao an-trano. Tsarony ilay fotoana nanomezandreniny volan'ilay mpifanolopotondrina taminy, vola hividianana hanikohanina any amin'ny tsena hafa kanefa dia nivery maina. Ny vola niverim-potsiny tao an-trano, ny mpianakavy mbola tsy nitendry ihany nandritry ny ray andro. Nanafatra andramatoa Marguerite nefa itoboko la Bosco atokan'Andriamanitra lalandava. Nasainy ny mpianakavy tamin'izay andohalika sy vavaka, ary dia nandray fanapahan-kevitry reniny
niaraka tamin'ilay rangaha mpifanolo-bodirindrina amonjanak'omby ho tohanaina ny fianakaviana. Anisan'ny andro manaraka kosa dia nanafatra voamaina avolavitra ny reniny ary navotany tamin'ny vidiny mihoapapany izany. Reny be ro-po sy vodikoroana tokoa Ramatoa Marguerite amin'ny mahatantsaha azy dia mifantoka amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny asany isan'andro. Miampy ny fikarakarana tokantrano izany, miampy ny fikarakarana ny ankohonany toy ny reniny rehetra ihany. Fa ny fianjanana omba pahatoniana, ny hafaliana mampiadam-panahy reto menaky ny ainy. Ny fanampy izy mianaka kely hampandrosoana ny fambolena sy fiompiana, ny fambolena sy fiompiana izay antom-pivelomany raha teo moa. Tsy nisy ny fandanin'andro mitarainy tsero na mangataka sy mitalofo fitsirana aman'olona fa dia nanabe azy ireo tamin'ny mivavaka ary hafaliana. Toy ny zaza rehetra dia ny lalao, nanao raharaha ary be dia ankoa i Joan sy Josefa. Joan sy Josefa. Ahoana neny a? Joan io, aiza Joan to? Ahoana? Ndala aloha miambina voron-tsilozana etsahnareo a? Azonareo ry lahy zany? Dia aza very andeha lavitra ny vorona. Endry neny a? Andao leso ry Joany a? Josefa. Ahoana neny? Josefa. Ahoana neny? Enao no tena mitandrina tsara fa Joan mbola kely loatra. Endry neny a? Zay a dia tsara. Vereny isaina indray mandeha hoe leso ry Joany. Efa niteny anao hoe tsy mipiro io velako. Dia nanjavona nakaiza tampoka teo. Tsy fantatro fa andao aloha jereo manodidina. Andao e? Hoay, ary toa misy lehilahy io. Eno a? Ary taiza io rangahy io ny tsy hitatsika. Zany mba gagako. Jereo ange sady izy kodikody be. Io mihitsy nangalatra ny voron-toloza atsika fa leo atsona. Avelo nanina ny voron-tsolozanay. Voron-toloza ino? Iza koa izay voron-toloza io? Asa mandainga ianao rangahy ty. Iatrona fokon'olona manao a. Aingana. Ie, dia ho avy eo ary ny olona mono anao. Ho hitanao tsara eo ange zany e. Fantatrao ny tsy fitiavan'ny olona mpangalatra ty. Avoa eo mandra-panisako telo. Isa, roa. Ilay isan'ny kola izy zavatra sangisangiko tamin'isany fotsiny ange iny e. Zavatra vazivazy. Ilisa ve tsy malala vazivazy e? Io anaty lobolobo io le izy, eo anaty arony io. Tena be sangy ratsy tokoa ianao ty ka. Andao ody ry Josefa. Kosaly tia, sao mba vonony eo. Dahory. Dia tena mitady loza mihitsy eny nareo ry lahy zany e. Maninona ary niny? Ka tsy azonareo antoka akory hoe izy ny nangalatra azy fa dia tondronareo fotsiny. Ka tsy nisy olona ny teo manodidina ary neny. Sady izy kodikody be. Ka tsy ampy hampangana olona ho mpangalatra mihitsy zany voalazanareo zany. Sady izy zany sady lehilahy lehibe matanjaka ozy nareo. Endry neny a? Dia raha vonoiny teo moa zany nareo dia ahoana? Tena velany ela santany zany ny voron-tolozako inona moa. Eny, tsy ratsy aloha ny herim-pona nananareo kanefa tsy aloha ve very voron-toloza toy izay vonon'olona. Eny, marina neny nefa mangozangoza ihany eny le voron-toloza. Sady lafo be nge zao ny voron-toloza ary neny.
Mba meo rano kely Antoine azafady a. Niraso kely vetivety ary. Mafana ery izany andro zany. Ty ary neny. Misaotra ry Antoine. Ary mba mipetrana ianao ve ianao dia miasa foana mba reraka tsika. Ary hono ary neny. Mba tonga alohan'izao lahy kosa tsikako. Asa ny omby zay efa tafiditra ve zay? Sisy tiako. Hitanao reny zazakely reny. Zay aloha. Ndry, reny tokoa eny fa sary-pisaina. Ay tonga nareo lahy. Tonga zay ry neny a. Zay zao vao miresaka anareo. Ka nanaona, vita tsara ny asa. Ndry, ary maninona ndetinareo no manjombona be ohatran'io? Ry neny a. Tsy nidiny-joany tsara ange varavarany trambitro e. Tena ninona? Dia lasa nandositra daholo ny bitro rehetra. Lasa nandositra? Ry joany a. Fa tsy maintsy bedy foana ve nareo e, ha? Aingana anao ry joany, alaivo le tsorakazo ery anjoron-trano. Mamay tsara ianao an'io. Mafilo a? Neny a. Inona? Tena tsy anao tsony ho aza, tena hofona ho tsy anao tsony. Marine. Mahazo kapoka ianao androany. Tena hofona ho tsy anao tsony. Tandremo ary a. So dia matahotra n'ity tsorakazo ty dia mifona. Dia manaraka manao indray. Tena tsy anao tsony aho e. Andana ry, tadiavo aingana aloha ny bitro. Fa tsy misakafo nareo raha tsy hita daholo izy rehetra. Azonareo zany? Aingana. Dia rehefa milalao tsara koa ve dia mivavaka? Ie, rehefa milalao tsara dia tsy miady amin'ny namana, miasa tsara dia efa mivavaka. Fangarony tsy rehefa mandohalika ihany zay vao mivavaka. Mivavaka foana ne mandritsy ny andro e. Na miasa aza, na hoe miandro io ohatra joany dia afaka miteny amin'Andriamanitra hoe ataoko tsara ny asako Andriamanitra dia faly be ianao. Fangarony eny Andriamanitra masika be. Tsy masika izy ka, fa rehefa madisy tsika dia malahelo be izy. Dia mitomany ve? Dia mitomany? Aiza nefa izy eo? Tsy hita maso izy ka izy no mahita tsika fa tsika rehefa mivavaka dia miresaka aminy dia eo akaikitsika izy. Ka inona nefa roneny no tena tian'Andriamanitra? Rehefa hoe tia namantsika dia faly izy. Rehefa hoe tsy mandainga, rehefa hoe milaza ny marina foana, rehefa makatoray aman-drentsika dia tsy hoe zanany. Ay ve. Fa zao andeha hiantsena kely any Castelnuovo vetivety dia zao samy mamita tsara ny asany zany mahita antsika foana mandrakariva ny Andriamanitra ry joany. Ka raha mahita antsika foana ny izy rehefa dia maninona? Raha manao marina tsika hitany, raha manao tsy marina tsika hitany. Kanefa zao ry joany izy tsy masika fa tiantsika hoe olona mahafinaritra be mateo ty. Afa ihany anie ry joany zany lazain'ny olona hoe mahafinaritra tsara fanahy zany. Azony joany tsy hoe joany no milaza amin'ny olona zany hoe ore olona jereo anie tia joany fa tsara fanahy be eto zany, fa hitan'ny olona eny foana hoe ndray mba tena tsara fanahy ny joany zany fa zao no ataony. Azonao ny olona rehetra zany reny tokony ho tsara fanahy daholo. Efa maninona ry joany? Amizay tsy manao azy mampalahelo n'Andriamanitra ka. Fa nga Andriamanitra maniry antsika ka zay tiany joany any ane. Osy joany hoe te ho tsara fanahy dia zay no nataony joany. Raha osy joany hoe tsy rahako zany Andriamanitra zany fa andainga ampijaliako ny namako vonoko daholo dia malahelo Andriamanitra sineny. Ary aleo amin'izay andeha vetivetika zany ry joany Vetivety veneny? Vetivety ka lasa efa lasa ihany izy. Andraso alaka le kilalao ambonin'ny armoara sady za koa te lalao be aniny mihitsy. Fino tontolo lahy. Jereo fa vaky le tovavy menaka. Very daholo menaka rehetra tao. Nefa ozy neny hoe lafo be no vidy menaka dia tsy maintsy tsitsitsina tsara. Bedy neny lahy an'io. Tena be tokoa. Sa tsy alazany neny? Asany lahy, nefa tsy azo mandainy angely ty fa hitan'Andriamanitra e. Tsy maintsy bedy andeha loatra kazo mihitsy raha ngarotra. Kapoana.
Fa inona kosa nalava be zany? Fa inona indray nataonao Joany? Voatonako le tavoahangy menaka teo ambon'ny armoara tamin'ny zanaka kilalao dia very daholo le izy. Joany fa ianao ve tsy maintsy pety foana e? Tsy maintsy? Tery neny ity misy azo dia ndotsaka sy kapohana dia tonga dia kapoha mafy be Satria tsy nandaingo Joany dia tsy kapohako. Ny eloka ibaboana hono modirariny dia mandefitra aminao saingy tandremo amin'ny sisa Joany azonao zany? Ie. Sao tsy manana menaka tsony. Izao no tsisy anaovana azy fa manaraka indray mividy tandremo aneo tandremo mamerina manaraka izany Joany Mbo elaela indray zany nareo zany ry Marguerite vao mba tonga mitsindika sahirana reriny iny ka io re hoandro Joany io ao sa mbola ampiana inona mbola inona Warinona moa ry bebe Tiare anaka fa zafa keliko ela be tsy tonga ty ndre fa inona koa zany ohatrany hoe feo hafahafa marina tsy lolo zany ve tsy feo ana devoly tena tafiditra ao fisoko ny devoly zany ve de devoly kinandray ngambo zany biby mitady angalatra ko andao anga jereny Odre fa adala ve anao ry Joany andao ry neny jerena sa neny matahotra mba asavy mangino zanakindriry Marguerite maninona ry izy naverandry vazivazy amin'ny devoly ave zany fo zany ndao tokoa ijerena aiza ohatrany ave tsara neny aizany ery andao ijerena andao miaraka iny tsika aiza ry izany marina tsy avy ao anaty sobika kanefa nge le sobika mandehandeha ka tandremo fa ny sobika nasiana ody io nasiana ody ahoana kafa hoe nasiana odiko andao nga skafany ako vavany ako ny devolo bebe Joany okizay fa izy aza matahotra afa-teranena ka bebe matahotra loatra okizay ianao koa izy mikarakara sakafo an-dakozio zany fa tena manitra izany sosefa neny tena manitra be mampazotomana ka nanahoana ny tany atsatany ry Antoine vita tsara ny tanjony iny asa zao raha efa misy firisarety ny voaloboka efa voty ao ary Joany ny asa tsara neny zay rehefa miasa tsara dia mbola kapohana toalina ihany ndry fa nga belalao no be dia rotony io aza be takalazy io letsy azy rehefa tsy mahay miasa dia tsy mahay ela kotsy nay azany ry neny zay miasa tsara sady efa visaka be dia mbola kapohana toalina foana atovy ry izay ampirindra fiainantsika ry Stella raha milamina ny ato trano dia nareo raha mikorotana dia nareo ka tsy aleo ve samy miezaka sa ahoana jereo nge fitiavan'Andriamanitra antsika miakatra be ny vokatra voaloboka dia misaotra azy tsika raha sanatria moa misy avandraka mipotrika ny voaloboka dia mbola hisorantsika azy ihany zany fa ny famalianareo lava ry Antoine tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny fanahinareo ihany ka raha tsy fandefitra sy famela dia asa zay fikorotanana azo antsika ato ka ela letsy aza be menomenina eo rehefa tsy mety ny ataony lahy dia tsy mety mazava le jery mivorona aloha neny fa vetivety marapinana eny ary neny Andriamanitra moa tsara fanahy tokony hisakana ny Antoine mba hitsara fanahy amina ianao koa ngery Joany dia be taraina foany ka marara ne tsy nanokapohana Antoine ao rehefa tsy marary tsony
Za zao rehefa mivavaka dia mivavaka mandeha mangataka amin'Andriamanitra foana mitsara fanahy Antoany. Izay mihitsy ny mety ry Joany a. Tsy maniry ratsy azy fa mivavaka ho azy. Zany io? Izay zao rehefa mandeha miasa iny a dia izay matahotra foana mijanonareo miaraka amin'ny Antoany. Rehefa tsy maintsy miovy izy. Tsara foana Andriamanitra ry Joany. Fomba roviana no hianatra any an-tsekoly. Efa 7 taona anie za Ka efa tokony ho any mihitsy anie ianao ry Joany, saingy lavitra be anie misy ny tsekoly tokony na hidiranao e. Aiza no ahavitanao 10 kilometatra mandroso miverina, lavitra zany. Sady ianao nge mbola zazakely, mbola vao 7 taona monja ny zanak'neny fa zao hoe ataovy tsara ny fampianarana ataon'io rangam-pampianatra anao io a. Izy zangery Joany tatsafa mba nanaiky ny anampinao e. Efa ataoko ka sady za efa mahay. Inona koa zao nefa hainy Joany kely? Zavatra mianatra foana ve isan'andro dia tsy ho hay. Na de mpamboly azo ranga io a dia mbola mahay ihany. Ka zao e, rehefa mahay mamaky teny sy manoratra koa ianao ry Joany dia afaka mampianatra ny namanao e. Izy raha misepampianatra anao hoe vetivety io za dia mahay. Ka ianao rery kosa ve ny ampianarany dia mbola ho ela be foana e. Sady efa fantatra nefa fetsy ianao e. Efa nilazain'io Ramose io a. Zany ve? Ka zao e, ozy ny Tomariana hoe mety misy hevitra hono ny hoe ianaran'ny Joany any an-tsekoly fa mbola tsy fantatra ny valiten'le mopera lako ampiandraikitra an'le sekoly. Sekoly zany reny? Any Caprilio ihany Joany a. Lavidavitra ihany izy io fa tsy maintsy ahitana hevitra zay betrahany Joany ha? Ay feny izy azavavao be zany dia nafeny ny entany ao amin'ilay mopera iasan'ny entope zany lazainy zany. Ao amin'ny mihitsy. Fa hono ary neny maninona no vetivetika kely ny mianatra ry ampianarana? Vetivety? Aiza ve dia efa bolana sy tapany fotsiny. Amin'izay mangatsiaka be. Ka rehefa tsy mangatsiaka ngery Joany dia miasa any tsara daholo ny olona rehetra na kely na lehibe satria sarotra ny fiainana dia mba miara-miasa. Ay ve. Ndana aloha vao iza mandony zany Joany vetivety a. Ay. Ka manahoana aloha e? Manahoana ranona? Ie, dia ahoana ozy mopera aloha e? Za efa tsy indrindaona mihitsy alala amin'ny valiteniko. Zany ve? Nanaiky izy ka. Aikosa? Vao nitantaraiko azy momba ny Joany sy ny fahakinganana sainy dia ozy izy hoe tena zaza mendrika nofon'izany zany. Dia avy hatrany ve dia hoe niraisiny Joany? Mbola nisalasala izy aloha hoe lavitra noho i Castelnuovo angeo no Caprilio. Ka aiza no avitan'izany zaza zany fianarana? Ie. Any amin'ny 10 kilometatra izy tsy alefanareo ka aty amin'ny 4 kilometatra indray ve ozy izy dia ozy aho hoe ao amiko ange izy ny mipetraka mopera fa any Castelnuovo tsy miany tsy misy fianakaviany. Dia za tsy ninao raha vavindreniny dia tsy dia mampaninona loatra dia vita ny resaka. Dia misaotan-danona fa za efa vaky mihitsy ny lohako. Izy mazoto dia mazoto mianatra amin'ny rangahatsy avaratra nefa tiako ihany hoe any an-tsekoly izy no tena mandrato fianarany. Mbola tsy nandao antsika retsy ny tompo a. Fantany foana izay mahasoa antsika. Mazoto ane retsy ny Joany iny. Zay aloha e. Ary na mivavaka azy izy a, mbola kely fa tena mivavaka amin'ny fony mihitsy. Zay ary aloha vaovao fa dia hiditra ianatra izy a dia ho any amiko e. Dia misaotra retsy a. Azady nina mivavaka sy Joany alohan'ny atory a. Mbola tsy nanao dia hivavaka mihitsy ary neny a. Zany ve? Ie. Tafandrimandry azy dia manofisa mamy a. Bagaimana dia? Ais, saya marah saja. Zany
sy amin'ny tontolo sy ny herisetra fa amin'ny alalan'ny fitiavana tsy maintsy akanao azy ireo manao amin'izay no androanao azy ireo ny ara-tsiny fahotana sy ny asy ny hatsaram-panahy. Fa izy moa ianao tompoko no madidy amin'ny zavatra sarotra be sy ho vitako izany. Izany mahanitra sady tsy maninona. Ireo zavatra ireo dia sarotra sy tsy azo tanterahana mihitsy no tsy maintsy hipetrahanao hanatanteraka azy amin'ny alalan'ny fanekena sy ny fandaliana-pahalalana. Fandaliana-pahalalana ahoana to? Aiza raha vitako azany? Meko reny mpampianatra ianao ka ho afaka ho tonga manam-pahalalana sy fahendrena eo ambany fitaria. Fa iza moa ianao to? Zaho ny zanak'ilay vehivavy na ampianarin-dreninao angatanao vavaka itelo isan'andro. Antareo azy ny anarako. Zanaka Masomaria ianao Jesoa. Joany avy ange dia renao Oay, tonakaiza tao le akizika ny tabataba teo? To lasa niova biby be dia be. Alika dia orsa dia... Io no anjara toeranao ry Joany. Io no toerana tsy maintsy esanao. Aoka ianao ho bery-po ary avitrika ka izay hitanao mitranga kehitr'izy izao amin'ireo biby ireo dia ny zanako maro be tsy hita isa no nanaovanao azy. Oay, ary nakaiza daholo ny biby masika be teo? To lasa zanak'ondry be dia be sady mitsambikimikina mihazakazaka manodidina amin'ilay lehilahy sy ilay vehivavy. Ay, madita izay. Fa inona dia izany teo? Joany mbola ho azonao amin'ny fotoana voatondro ny zavadrehetra. Fa inona izany? Efa izany nanofy tena naraby mihitsy ny tanako namely totondra le ankizy kely teo. Na dia ny takolako ara mahavayvay be mihitsy satria velesin'le ankizy kely teo ny tamaina nefa izany nanofy ane. Andro voalohany nandrenesanareo ny feon'ny Dominique, Sinez, Vero, Fredline, Hervé, Eva, Rova, Liva, Paul Louis, Flavien, Julie, Arsène. Nototosain'ny Vero David Rasoamanana. Teo amin'ny sehatra teknika Tovo sy Jean-Jacques. Radio Don Bosco